Mitoetra ny fanampian'ny banky iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara hiadiana amin'ny fahantrana sy ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny fanomezan-danja ny fanabeazana vola mitetina hatrany amin'ny 200 tapitrisa dolara no omen'ity banky ity. Ny tapany atsimo nosy no tena iopanan'ireo tetikasa samihafa ao amin'izany. Nampanantena ny banky iraisam-pirenena fa anome vola fanampiana mitentina 500 tapitrisa dolara amin'ny taona 3 avy manaraka eo raha ny nambaran'ny filoha-hevitra misahana ny fivelaran'ny maha-olona eo anivon'ny banky io androany. Ho fanampianan'i Madagasikara hiady amin'ny fahantrana ary ihany koa fanomezan-danja ny sehatry ny fanabeazana sy ny fanajariana ara-tsakafo io teti-bolo io raha ny fanazavana. Mahantra sy marefo ny mponina ny atsimon'ny nosy iny raha ny nambarany ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena ary ny ankizy no tena isan'ny lasivatra amin'izany. Ny tsy fampiana ara-tsakafo no tena ahitana tahabetsaka indrindra. Manoloana izany dia tokony ho tonga saina ny fanjakana ka hijery ny ampivelarana ny maha-olona eto Madagasikara hoy ny banky iraisam-pirenena. Nambaran'ny solotenan'io banky io ihany koa nandritra ny fandalovany teto amintsika fa manana tombony kokoa i Madagasikara ialana amin'ny fahantrana raha mihoatra amin'ny firenena matanjaka sasany. Vao any am-boka ny zaza iray dia efa tokony manomboka mikolokolo sy mitaiza azy ny iray aman-dreny ary tsy atsahatra izany mandra-pahatonga ny fahalebiazany. Raha ny fanazavana dia ny 3 taona voalohany iainan'ny zaza no tena tokony omeny iray aman-dreny lanja. Rehefa mitombo ny tahan'ny ankizy mahay any an-tsekoly sy voakolokolo ary ampy sakafo dia ho mora ny androsoan'i Madagasikara araka ny fanazavany ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena. Raha ny atotan'isan'ny voaka farany dia 770 isan-jato no tahan'ny olona mahantra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary 770 isan-jato ny olona tsy ampy sakafo.